Fa ao anatin'ireo vaovao toekarena kosa Tontosa ny sabotsy teo ny fifidianana ireo mpikambana ao anatin'ny Antenimieran'ny Varotra Toamasina tsapa fanisy ny firaisan-kina teo amin'ireo mpikarakara ao anatin'ny izay. Tontosa ny sabotsy fahinambefolo ny volana Martsa lasa teo ny fifidianana ireo mpikambana ao anatin'ny Antenimieran'ny Varotra Toamasina izay notanterahana tamin'ny biraom-pifidianana telo tany amin'ny faritry ny Vatomandry, Mahanoro ary Toamasina. Nateo aza ireo niezaka ny nanakorontana ny fifidianana dia tsy hafa nanoatra noho ny firaisan-kinan'ireo mpikarakara sy ny fandraisana andraikitra teo anivon'ny ministeran'ny varotra. Noferan'ny komite ad hoc ho 520 ny mpikambana tompo-toerana ka mitsinjara amin'ny kôlejy telo dia 12 teo amin'ny varotra, ny 4 teo amin'ny servisy ary ny 5 ambiny kosa amin'ny indostria. Ny mpikambana ho birao fidiana ka ny fivorimben'ny mpikambana tompo-toerana ny Antenimieran'ny Varotra no manapa-kevitra faratapony. Rehefa voafidy ireo dia ireo indray no mifidy ny mpikambana anatin'ny birao ka manapa-kevitra ny isany. Raha ny lalàna dia tsy latsaky ny telo ary tsy mihoatra ny 12 zany. Ireo mpikambana anatin'ny birao ireo indray no mifidy ny filoha lefitra ary ny mpanolo-tsaina.